Ny tena kristiana dia mankato an'Andriamanitra. Raha mandinika isika rehefa alahady dia hita fa maro be ireo mandeha miangona sy mamonjy toeram-pivavahana. Raha jerena ivelany dia toa kristiana avokoa izy rehetra. Andriamanitra kosa raha hijery ny olona iray amin'ny maha-kristiana azy dia ny fankatoavana azy ihany no alalan'izany. Raha nontaniana ny olona ny amin'ny hoe fitiavany an'Andriamanitra dia samy ilaza ho tia azy avokoa. Ny fitiavana nefa dia ny fihetsika tao sy fanajana ilay lazaina fa olon-tiana, izay ihany no porofo ny fitiavana azy. Hoy Jesosy Kristy, raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy. Izany hoe ny fitiavana an'Andriamanitra dia mitaky fankatoavana ny teniny. Ny fankatoavana dia tena zava-dehibe amin'Andriamanitra. Ny mankato an'Andriamanitra dia mankato ny feony izay ambarany amin'ny alalan'ny teniny dia ny Baiboly izany. Fa izao kosa ny nandidiko azy, enoy ny feoko dia ho Andriamanitra reo aho ary anareo oloko ka andeha amin'ny lalana rehetra andidiko anareo mba hitanareo soa. Izany hoe tsy fiangaviana ny fankatoavana an'Andriamanitra fa baiko sy didy, noho izany mila tanterahina. Mankato an'Andriamanitra dia mankato an'i Jesosy Kristy sy ny teniny, ary tsy misaraka amin'ny fanekenan'i Jesosy Kristy izay miopana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra sy ny fanajana azy. Hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe sitraka Andriamanitra moa ny fanatitra hodorana sy fanatitra hafa latsatra, mihoatra noho ny miaino ny feon'i Jehova, ny manaraka ny tsara noho ny fanatitra ary ny miaino ny tsara noho ny saboran'ondry lahy. Fantaro ry kristiana malala fa ny fiarahana amin'Andriamanitra dia ilana fankatoavana, ny fanoloran-tena amin'ny asa sy ny famonjena ny fotoam-pivavahana ary ny fahafoizana harena sy fananana ao amin'ny asan'Andriamanitra dia tsy mahasolo velively ny fankatoavana ny didiny izay voarakitra ao amin'ny teniny dia ny Baiboly izany. Modely tsara indrindra Jesosy Kristy tamin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Hoy izy raha nandany hanao batisa azy tamin'ny 17 taona ny Jaona mpanao batisa. Ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika ankehitriny mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Jesosy Kristy na dia Andriamanitra aza dia nankato ary nanaiky niraka nampanaovina azy hatramin'ny farany mba hatanteraka ny famonjenantsika. Dia nianatra fanarahana tamin'izay fanoriana nentina izy na dia zanaka aza. Raiko, aoka esorina amiko ity kapaoko ity nefa aoka tsy ny sitrapokany eno atao fa ny anao. Izany ny modely naseho an'i Jesosy Kristy tamin'ny fankatoavana an'Andriamanitra ray. Raha resy lahatra ianao fa tena antoky ny maha-kristiana ny fankatoavana an'Andriamanitra, dia mibeba ny amin'izay tsy fankatoavana rehetra teo amin'ny fiainanao, izany hoe tsory amin'Andriamanitra ny fahotanao ary aza fenina fa avy eo dia manapa-hevitra ny tsy hamerina intsony. Raisoam-ponao Jesosy Kristy, hamela ny helokao ary hitondra fanavozana eo amin'ny fiainanao, atolory azy ny fonao, tsy anjery na vavaka averina akory fa avy amin'ny fo ary asan'ny fanamasina izany. Tsy mijanona eo anefa fa vakio ny tenin'Andriamanitra dia ny Baiboly hamantaranao ny sitrapon'Andriamanitra sy hahafahanao mankato azy. Aza tsintsoniavina ny didiny fa hankato avy, aza fidividina izay metimety aminao fa hankato avy manontolo. Angatao ny fanahy masina hampianatra anao sy hoery hankatoavanao izay rehetra voalaza ny teniny ary indrindra mifankazara amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Aza miandry ny alahady na ny fotoana any am-piangonana ihany fa nazao ankehitriny izao aza dia miaino anao ny tompo ary mankasitraka anao raha manana etaeta hankato azy ianao. Sotra, tsy misy fombafomba ary malalaka ny fanantonana an'Andriamanitra, tsy ilana akanjo mihaja na kiraro tsara tarehy fa ny etaetanao dia ampisehoan'Andriamanitra anao. N'aiza n'aiza toerana misy anao dia fantaro fa tsy ny volanao na ny fotoananao akory ny tadiavin'Andriamanitra aminao fa ny fonao voninahim-kato. Jesosy Kristy irery ny mpanalalana antsika amin'Andriamanitra ary raha izy no antsonao dia mahatoky Andriamanitra ka manamarina ny teniny.